Ny 20 Novambra no andro natokany firenena mikambana ho an'ny andro raisam-pirenena iadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy. Mbola maro ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy raha ny fanazavana izay nentin'ny parlementaire Lanto Rakotomanga ary anisan'ny ezaka atao ny ahafoana azy ireny. Zao zay rapitso no mivory eo amin'ny komisiona andany an'le lalàna momba ny miraleta parité fitoviana zany eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Izy io moa izay efa tenenina foana hoe tokony tsy hoedivana intsony satria efa nanao soni efa nanaiky ny firenena malagasy fa na izany ho atao lalàna le izy mba ho ampiarina izay mpitondra eo ka ao anatin'izany zavatra zany ny resaka herisetra mahazo ny vehivavy izay misy ny olona zany mbola mieritreritra fa fitaovana fanaka malemy vehivavy ary objet fananana zany kanefa izay no edivana hoe mitovy zo ny vehivavy sy ny lehilahy ary efa miezaka izay miaraka amin'ny ONG maro samihafa manao ny fampahafantarana ny zo ny vehivavy fampahafantarana ny lalàna misy eo amin'ny herisetra misy ny vehivavy tsy na matahotra satria miandry ny fanampiana avy amin'ny lehilahy mitaizany zaza ary miandry vola avy amin'ny lehilahy fa le izy zany mba tsy hiantraika any amin'ny tokantrano hiantraika hoe izy mivady miady dia misy fetraikany avy amin'ny ankizy le izy dia tena miady mafy mihitsy izay manentana ny vehivavy mba andeha any amin'ny toerana ahafahany mitaraina amin'ny rehefa traritra amin'izany zavatra zany ary manana droit izy zany andeha na anantona n'ireo responsable miaro amin'izany satria raha mbola eto Madagasikara aloha mbola be dia be ny tany pourcentage ny vehivavy mbola ao anatin'ny tratran'izany fikasihan-tanana sy herisetra izany.